Izay zany no makasika ny fanadihadiana izay natao manomboka eto tsika dia iresaka ny trophée mahery 424 izay tanterahantsika amin'ny fahatelopolo ny volana marsa ho avy izao. Ampahafantarina aminao ary ireo atleta izay mbola tsy nentina teto, Julien sy Julion nentsika tamin'ny herin'ny androany kosa dia izy efatra menada ambony no ampahafantarana anao amin'ity hariva ity. Ny taranja basketball ary no hitondra solitenany aloha amin'ny voalohany zao dia i Rajaniana Orlando Hibila no fahafantarantsika azy. Hibila dia nandritra ny fifanana fidina tompon-daka ny Afrika ho any latsaky ny 20 taona handraisina teto Antananarivo. Ny taona lasa no nahafantara ny mpakafisy ny petit baolina basketball azy izany zazalahy mbola tanora ary manana tanjona goavana izy amin'ity filalaovana ny taranja basketball ity. Anarana ry nanako matetika tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina ny anarany Bila nandritra ny Afro Basketmen nalatsaky ny 12 taona natao teto amintsika ny 13 rariny loatra zany satria anisan'ny mpilalao nisongadina nandritra ny fifaninanana kontinentaly i Rajaniana Orlando. Io zava-niseho io zany no mipetraka ho tantara tsara indrindra teo aminy hatramin'izay nilalaovan'ny basket. Raha ny filazany dia izany antsony mpakafy izany no nampirisika azy atrany anavitra ny ekipe pirenena malagasy rehefa tojo olana. Taona tena marina zany 16 amin'ity. Tena nanomboka tamin'ny taona 5 taona zany Bila nanomboka nanao basket. 15 ans nanomboka nanao basket tamin'ny club anina dia taiza GSP de Maître Mam Fanazatra tana Majunga. Inona ny tena toerana manavanana ny Bila rehefa eny ambony kianja? Ili dia afaka manomeny araka ndraindray. Raha mihoatra amin'ny hoe mpilalao mitovy taona aminao, inona ny hitanao hoe tombony aminao? Ohatra ny hoe raha ohatra mpilalao mitovy taona amiko zany mitovy taona aminao, ohatra ny hitako ambonimbony zany expérience nakay mandelatra anazy ohatra zany. Faniriany Bila eo amin'ny sehatry ny hoe basket amin'ny ankapobeny? Faniriany ho lasainy mpiay. Inona ny tena hoe fahatsiarovana tsara indrindra ho an'ny Bila teo amin'ny nanaovana basket? Tena fahatsiarovana tena tsara indrindra tamin'ny Afro Basket izy hoe mba nisany nanavitra ny ekipa ihany. Inona kosa fahatsiarovana ratsy indrindra? Fahatsiarovana ratsy indrindra tamin'ny faresena demi-finale. Ankoatr'izay inona ny hafatra ho amin'ireo tanora zandry no mbola milalao anatin'ny basket? Mikotrana mafy tena tsara tany tena hoe mikotrana mafy fa amin'izao araka volazan'ny fédération teo zao hoe efa misy camp basket hoe pépinière commencé rena ragnombola kely zany formena tsara mikotrana. Marina fa ankoatran'ny mampilalao basket malaza azy dia nosafidia ministèren'ny fampianarana sy ny UNICEF ho maso ivony tetikasa ho fampiasana ny ankizy transekoly ihany koa i Bila ny volana septambra 2022. Izany indrindra no natonga azy anome hafatra ireo ankizy zandriny amin'ny tokony andehanana miditra an-tsekoly. Ankoatr'izay dia manentana ireo ankizy zandriny mpilalao basket ihany koa ny tenany ilofo amin'ny taranjo io teny mbola kely.